Dia faly mamangatsika rehetra indray ry havako amin'izao volana vaovao aho omeny tompo antsika izao ary hipanjinantsika koa lohahevitra vaovao izay omeny tompo antsika dia ny hoe vavolombelon'ny fitsanganan'ny tompo ny mino hivavaka isika. Tompo Andriamanitra Ray Amasina tsara indrindra manavao ny famondram-ponao aminay isan'andro tokoa ianao ary vaovao isa-maraina tokoa ny famondram-ponao henika ny famondram-ponao ny tany ho an'reto izahay amin'ny alalan'izao video izao dia faly miaraka midera miombona any amin'ny toerana samihafa misy anay tsiraray avy any midera sy manome voninahitra anao misaotra anao ny amin'ny famondram-ponao misaotra anao ny amin'ny fahavelomana omenao anay fa mangataka koa izay ho tarihanao amin'ny fanahy masina mandrakariva andehananay araka ny sitraponao. Dia raha hiaino izao mofonay na teninao Andriamanitra izao izahay dia miteneny ianao fa miaino izay mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Amen. Ny bokin'ny ohabolana toko faha 420 ny andininy faha 420 hatramin'ny faha 720 no mofonaina voalahatra ho antsika amin'ity andro anio ity. Vakiko amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: satroboninahitry ny endry ny hareny, fa ny fahadalan'ny adala dia fahadalana ihany. Ny vavolombelona marina mamonjy ain'olona, fa izay mamoaka lainga dia tena fitaka. Ny fahatahorana an' Jehova dia fiarovana mahatoky, ary ny zanany hahazo fialofana. Ny fahatahorana an' Jehova no loharanon-aina, analavirana ny fandriky ny fahafatesana. Ray Masino manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry havako malala arak'izay efa nambara teo dia lohahevitra vaovao indray no banjintsika amin'ity volana Aprily taona 2022 ity. Lohahevitra izay mampifandrandrana ny mahavavolombelona ny mpino sy ny fitsanganan'ny tompo tamin'ny maty. Koa ho fanombohana izao volana izao dia andao jerentsika ety am-piandohana ny mahavavolombelona, ny maizy azy ny vavolombelona. Tarafitsika zany amin'ity boky ny ohabolana toko faha 420 ity, izay boky ny fahendrena raha teo mampianatra antsika ny fomba fiaina sy ny fomba iainana izany mahavavolombelona naseho tamin'ny endrika kanto izany, arak'izay hitantsika sy aorontsika amin'ny andininy faha 520 manao hoe: ny vavolombelona marina mamonjy ain'olona, fa izay mamoaka lainga dia tena fitaka. Ndeha ary jerentsika ry havako ny mahavavolombelona, maizy azy ny vavolombelona, hijerentsika ireto tarakevitra anankiroa reto. Voalohany, i Jesosy Kristy no vavolombelona marina. I Jesosy Kristy no vavolombelona marina. Rehefa mandinika ity ohabolana toko faha 420 ny andininy faha 420 hatramin'ny faha 720 ity isika dia mahita tsimbalivaly miseho amin'ny endrika fifanoherana. Ny fehezanteny voalohany isaky ny andininy dia maneho ny fahatsaran'ilay vavolombelona, ary mifanohatra amin'izany kosa ny ambarany fehezanteny faharoa isaky ny andininy maneho ny fahalemena. Toa hita taratra eto sahady fa maneho ny toetran'Andriamanitra, lay fahatsarana ao amin'ilay vavolombelona, ary maneho ny momba ny olombelona kosa ny feno fahalemena. Hitantsika isaky ny tapany faharoa amin'ny fehezanteny isaky ny andininy. Maneho ny toetran'Andriamanitra ny tapany voalohany isaky ny andininy, fa maneho ny toetran'ny olombelona ny tapany faharoa isaky ny andininy. Zany mahatonga antsika hiresaka manao hoe: voalohany, i Jesosy Kristy no vavolombelona marina. I Jesosy Kristy no vavolombelona marina izay voalaza isaky ny tapany voalohany, izay feno fahendrena,
izay vavolombelona marina raha teo izy raha teo nefa nambarany soratra masina raha mamakytsika ny bokony Jeremia 2:7 ny 15 dia hono voalaza manao hoe Jehova no aoka ho vavolombelona marina sy mahatoky amintsika. Jehova no aoka ho vavolombelona marina sy mahatoky amintsika. Dia mazavazava kokoa le izy rehefa tenenina ary amin'ny bokony Apokalipsy 1 ny 15 dia hono voalaza hoe avy amin'ny Jesosy Kristy vavolombelona marina sy lamatoa amin'ny maty ary lehibe amin'ny mpanjaka amin'ny tany. Mazava zany fa i Jesosy Kristy no vavolombelona marina. Ny dikany teny hoe vavolombelona mantsy dia nalaina avy tamin'ny teny fototra manao hoe martyria na hoe martyrium. Ny dikany hoe martyria dia ilay martyra hono filazantsika azy ankehitriny, ary dia hitantsika taratra fa i Jesosy Kristy io no afaka maneho ny maizy azy ny martyra. I Jesosy Kristy raha teo no efa martyra kristianina voalohany. I Jesosy Kristy no afaka manambara marina tsy misy lainga, maneho miariary ny zava-misy marina. Izy no afaka niatrika feno tsy nandositra ary milaza marina teo anatrehan'ny fahafatesana. Fony niatrika ny fitsarany tany Jesosy Kristy fantatsika rehetra rehefa tonga tety amin'izao tontolo izao izy dia tena niariary ny mahavavolombelona marina azy. Nisy hoe ny mahavavolombelona marina azy raha toa ka vavolombelona tsy marina na olona tsy marina, zany hoe injuste avokoa ireo tontolo manodidina azy. Tsy marina ny mpianatra fa raha vao ninjehana ny tompo dia lasa nandositra sy nandazy mihitsy azy. Tsy marina i Jodasy ka nanolotra ny tompo teo an-tanany mpanota. Tsy marina ny Jiosy ka ny ampangalanga nanolotra azy ho tsaraina. Tsy marina mpisorona be fa ny tsara tsy marina ny tompo ary nandika ny rafitra fitsarana izay nisy tamin'izany fotoana izany. Eny, tsy marina na dia i Pilato aza fa namoaka mpitsarana diso na dia efa nahita aza fa tsy hita izay anamelohana azy. Tsy nisy marina ny ireo rehetrarehetra ireo. Ary Paoly apôstôly dia miteny mazava manao hoe ahoana ary manakavaly va isika? Tsy akory hoy izy, fa efa voalazantsika raha teo ho mpanota avokoa na jiosy na jentilisa araka ny voasoritra hoe tsy misy marina na dia iray akory azy. Romanina 7 ny 15 sy ny 10. Ry havako malala ao amin'ny tompo, isika rehetra manaraka izao tenin'Andriamanitra izao. Tsy afaka niaka amin'ny toeran'Andriamanitra naoviana na haka amin'ny toeran'i Jesosy Kristy mihitsy isika ka hiambo manana ny marina. Mila manaiky ny fahamarinan'i Jesosy Kristy isika satria izy rery no marina. Izy no vavolombelona marina. Manoloana ireo fampianarana marobe, manoloana ireo firenkevitra samihafa miseho hety sy aroa, dia mazava ny hevitry ny fiangonana fa i Kristy rery ihany no marina. Kristy no vavolombelona marina. Ko na dia hisy ary ilaza hiteny fa indro ary Kristy, na indro ary Kristy, na indro aty, dia izao ihany, iray ihany no marina, dia i Jesosy Kristy. Na anaiky na tsy anaiky ny olona, na anaiky na tsy anaiky izao tontolo izao, dia iray ihany no marina, dia Jesosy Kristy. Vao tamin'ny ty herinandro ty izao no ahitana vaovao samihafa ety amin'ity zao tontolo izao ty tany a Kolombia tany, dia ambarany maro fa niseho teo amin'ny hazo Jesosy Kristy. Jesosy Kristy niseho teo amin'ny hazo tany Kolombia tamin'ity herinandro ty. Taty Madagasikara dia naseho fa nahita ilay rahona hafahafa mitselatselatra teny amin'ny lanitra to manambara sahady ny farandro, manambara sahady fa
andro farany ry avako malala zao notady teo. Na de isy olona iseho avy amin'ny fahafatesana azy ka nyteny hoe efa maty 7 andro sy 7 alina 3 andro sy 3 alina, na isy ilaza fa efa neona tamin'ny Kristy mivantana, na isy ilaza fa ny ran'Andriamanitra manokana, de zao notady teo mazava ny ambaran'ny soratra masina fa iray ihany marina de Jesosy Kristy, lay maty sy nitsangana tamin'ny maty. Izy raha teo no anton'ny filazantsara, izy no iorenan'ny finoana kristianina, izy no efa miteny amin'ny Jaona 4:19 manao hoe izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona makany amin'ny ray hoy izy afa-tsy amin'ny anarako. I Jesosy Kristy no vavolombelona marina. Fa ny zavatra faharoa zay ho resahantsika ry havako amin'ity nofinaina ity de zao: raha i Jesosy Kristy ny vavolombelona marina, isika kosa no aoka hanaiky ho iraka vavolombelona. Jesosy Kristy ny vavolombelona marina, isika no aoka ho iraka vavolombelona. Efa resana tamintsika ity tsimbalivaly hita ato amin'ny boky Noabolana ity, ny tapany voalohany rehetra isaky ny fehezanteny de maneho ny fahatsaran'Andriamanitra, fa ny tapany faharoa de maneho ny olombelona sy ny fahalemeny. Ambara ato fa ny olombelona dia adala, ny olombelona dia mpandainga, ny olombelona dia zanaka ihany, ary ny olombelona dia voafandriky ny fahafatesana. Fa etsakilan'izany kosa nefa de miharihary fa fakana tahaka an'Andriamanitra fakana tahaka an'Andriamanitra fahendrena sady vavolombelona marina no mamonjy aina sady loharanonaina no hitarihan'ny bokin'ny fahendrena atsika mpino. Haka tahaka an'Andriamanitra lay loharanonaina, lay mamelona aina. Arak'izany de miantso ny mpino sy ny mpanaradian'ny Kristy rehetra ho iraka vavolombelona, ka sady misitraka ny fahavelomana avy aminy isika no afaka mampity izany fahavelomana izany koa amin'ny hafa. Ny teny hoe vavolombelona mantsy dia azo adika hoe izay nandre, na hoe izay hita, na hoe izay nahatsapa. Koa niraka vavolombelona izany de izay nandray sy nahatsapa ary nandre ny afatry ny filazantsara marina, nandray mivantana ny famonjena tamin'ny Kristy ka afaka mizara sy manambara izany koa amin'ny hafa. Rehefa mijery ny asa-pamonjena nataon'i Jesosy Kristy tety ambony tany isika, de mahita fa i Jesosy Kristy namonjy olona maro tamin'ireny ry asa-pamonjena rehetra nataony reny, na tohina namonjeny olona, na taiza nanavotan'ny Kristy azy reny. Ny zava-dehibe de ny fahavononana izay novonjena hijoro vavolombelon'i Kristy hanambara izay hitany sy reny ary tsapany. Ohatra ne rehefa novonjeny Jesosy Kristy lay vehivavy Samaritana teo ampatsakana tao Sikara, de nandaony siny ny ravehivavy, klasy izy niazakazaka tany an-tanàna ny teny manao hoe andeha hijery za lehilahy iza roa izay nilaza tamiko ny nataoko rehetra, izao angano Kristy. Rehefa nandre izao ireo mponina tao an-tanàna de lasa nirohatra nijery an'i Kristy. Rehefa nahita famonjena tamin'i Kristy indray ireo Samaritana tao an-tanàna de nanambara nanao hoe tsy ny filazanao ihany no inonay, fa ny tena nainy nandre ka fantatray fa izy tokoa ny mpamonjy izao tontolo izao. De zany fanambarana nataon'ny Samaritana zany de tonga fanekemponina kristianina arahantsika mandraka ankehitriny. Nentin'ireo mpanompon'Andriamanitra maro namakivaky toerana sy fotoana, namakivaky tantara ka de tonga aty ampelatanantsika. Tonga aty amintsika ary ankehitriny ny famonjena. Nentin'ireo sokajin'olona samihafa namaky sy nitety vanim-potoana. Tonga eo anoloantsika ilay vavolombelona marina, ilay filazantsara marina, de Jesosy Kristy ilay maty
sy nitsangana tamin'ny maty. Inona ary zao? Inona ary zao no anjara biriky entinao anambarana sy anaparitahana amin'ny hafa indray izany filazantsara izany? Ino any anjara biriky entinao ho an'ireo zay mbola tsy nandre izany filazantsara izany? Sanatriva e! De ho sanatriva e ka ianao no nandray farany ny filazantsara de nijanona teo aminao ny filazantsara. De sanatriva e! Lasa terminus ny filazantsara ianao fa tsy fantsona hitondrana ny filazantsara ho any amin'ny hafa, ka tsy vonina ho vavolombelona any amin'ireo zay mbola tsy nandre. Sao ianao le kajin'olona mankamamy mandrakariva ny hitoriana filazantsara? Be debe ny olona tena faly mihitsy rehefa mandre tenin'Andriamanitra na azo hery indray zao, de mikarokatsy de mikarokaroa de manenjika fampianarana tsiaroa de mikirakira ny tambajora ara-tsosialy rehetrarehetra handrenisana tenin'Andriamanitra. Mijanona eo amin'ny toeran'ny mpiaino foana, mijanona eo amin'ny toeran'ny hitoriana mandrakariva, fa tsy vonina mihitsy ny hitory amin'ny hafa. Alao hery ary havako, alao hery fa fotoana indray zao anambaranao ny filazantsara marina, ny anambaranao le vavolombelona marina, de ilay Jesosy Kristy maty sy nitsangana tamin'ny maty. Ao anatin'izao fiomanantsika amin'ny herinandro masina izao, aoka ho tsaroantsika ilay Jesosy Kristy, ilay nanao ny ainy tsy ho zavatra, ilay tsy nandafa nanaiky hatramin'ny hazo fijaliana, eny hatramin'ny fahafatesana aza hamonjy anao, hamonjy zao tontolo zao, hamonjy ny olombelona rehetra. Ko andeha ho aingy avao ho atsika mpino rehetra zany, andeha ho entsika hanambara ilazana ny famonjen'ny Kristy amin'ny olombelona rehetra manerana izao tontolo zao. Andeha ho vanim-potoana fitoriana filazantsara, izao vanim-potoana ahafahantsika mahatsiaro ny asa-pamonjena nataon'ny Tompo tamintsika izao. De mahereza ry havako, omba aminareo mandrakariva Andriamanitra, n'Andriamanitra irery amin'ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Misaotranao zay Tompo noho ny asa-pamonjena lehibe zay nataonao teo amin'ny hazo fijaliana, ka natonga anao vavolombelona marina, lamatoa amin'ny maty ary lehibe amin'ny mpanjakany tany, mitondra anjara biriky ho famonjena izao tontolo zao ianao, ary ianao raha teo ny famonjena ananan'izao tontolo zao rehetra anjara. Fa zay kosa nandre ny teninao de vonina Tompo, vonina hanambara ny hafatrao, naiza naiza, any amin'ny toeram-piasana, any amin'ny mpiaramonina, ao atokantrano, any amin'ny sehatra misy anay fikambanana maro samihafa, de hanambara anao Kristy sy ny fahatsaranao, indrindra ny mahavavolombelona marina anao. Miatrika ty volana vaovao ty zahay, Tompo ampaherezo, Tompo vimbiny, Tompo tantana, tsy ho ketraka, tsy ravoravo tanana, ary aoka ho matoky hatramin'ny fahafatesana ka omenanay ny satro-boninahitra fiainana. Aza velanao hanahinay foana, aza velanao ho feno fahosana izahay, satria ianao no efa niteny fa tsy fanahosa fa fanamahery sy fitiavana no nomenanareo. De misaotra Tompo ny amin'ny fahavononanao hiaro sy momba anay, misaotra ny amin'ny fiainonao vavaka, misaotra ny amin'ny valim-bavaka efa tolotra ao anay sahady. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay. Amen.